Mbola faly miarahaba antsika rehetra ry ava-malala tratra ity andro lehibe ny andro pasaka ty. Andro pasaka, andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. De raha nentsika tamin'ny alakamisy masina nanao fankahirezana aho, de tamin'ny alakamisy masina, tamin'iny moa raha fa mijerena amin'ny filazantsara de iny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema, de tam'io koa nahazo tonga azy tao Getsemane. Tao izy no fadiranovana fatratra ozy, zay nolazain'ny tenin'Andriamanitra. Ka andro Paska, andro lehibe, nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, nandresen'ny fahafatesana. Sady zay moa voalaza any amin'ny Baiboly, voalaza any amin'ny epistily any, fa ny fahavalo farany horesena de ny fahafatesana. Jesosy efa naharesy azy, ka zay rehetra mitoetra miaraka amb Jesosy, miaraka misy ny fanahy masina, de andresy ny fahafatesana. Dikany mandresy ny fahafatesana tsy resaka hoe mahofoaty na tsy maty, fa ny fahafatesana de tonga amin'ny teny nampitenen'Andriamanitra ny fanahy masina koa any Paoly apôstôly manao hoe: ry fahafatesanao aiza ny herinao, tsy manana hery tsony. Ho an'ny olona tsy manana an Jesosy, ny olona tsy mibebaka, tsy misy ny fanahy masina, de matahotra mafy ny fahafatesana ary marina tokoa zany, satria tsy fantatra. Fa ny olona manana an Jesosy, misy an Jesosy, ny fanahy masina ao anatiny no mampahery anazy, satria zay voalaza ny soratra masina, ny fahafatesana no fahavalo farany horesen'i Jesosy. Ary fa resy izy, raha fa resy izy de eo am'izay miditra amin'ny fanjakany am'izay Jesosy, hiditra amin'ny voninahiny mahitsiny. Satria ny fiangonana de tsy izy akory fa atsika olom-bovonjy, ny olona nandrain'i Jesosy ho mpamonjy sy ho tompo amin'ny fiainany. Zay ny vovonjy, de ny fitambaran'ny olom-bovonjy no atao fiangonana. Fa ny trano andehanantsika ivavahana io, iarahana mivory io trano fiangonana. Fa ny fiangonana io moa fa mahazatra antsika de hoe fiangonana ry, fa ny fiangonana de ny vahoaka an'Andriamanitra, tsy le trano ny fiangonana, fa ny fivondronan'ny olona. Am'izao andro Paska zao zany de faly atsika, satria ny andro Paska de toy ny asa ao anatin'ny asa famonjen'i Jesosy aby daholo, fitohizany aby. Nanomboka an'izany teo amin'ny naneken'i Jesosy hiantona teny ambony hazo fijaliana. Nanaiky hiantona, tsy mba niterena, tsy azo niterena Jesosy fa nanaiky. Na de hitatsika aza moa fa nampitenenina izy, misy ro manam-pahefana tamin'ny andro, ianao tokoa veny zao, anao veno nampianianako ianao. Tsy namaly Jesosy. Ny antony ny tenany nanaiky ary nanapa-kevitra mandeha eny amin'ny hazo fijaliana. Fetomboan'ny Paska, ka ty Paska ty manko zatra fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, zay fahatanterahany tamin'ny andron'ny Paskony Jiosy, nialany tany Egypta fahizay, namaky ny ranomasina mena. Zay ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely, zay tandindony ty Jesosy mandeha tany maty. De raha amin'ny finoana kristianina moa izy de tamin'ny andro zoma ny maty, de tany de 3 andro, de ny andro fahatelo izy nitsangakouvelle iny, ny andro Paska. De tahak'izay tany amin'ny fahafatesana tany Jesosy, ary iny tsisy mahay an'iny afa-tsy izy Jesosy Andriamanitra ihany. Tany izy, tany amin'ny fiaina tsy hita. Tany
ary niaraka ny levona tany anatiny taminazy tany ny fahotantsika satria izay ny fiatomboan'ny paska aloha raha fa mijery ny paska ny zanak'Israely tsika ny atomboka tamin'ny baikon'Andriamanitra satria anavitra ny zanak'Israely Jehovahandriamanitra dia nisy loza maro folo dia hiditra amin'ny fahampolony dia hoy Jehovahandriamanitra tamin'ny Mosesy manomana ny paska manomana amin'ny alalan'ny tamin'izay vanim-potoana izay voalaza any amin'ny baiboly ny soratra masina manomana zanak'ondry ho atsatsika avy eo fa mibaiky nomen'Andriamanitra azy koa satria hiala any Egypta nareo ary tsy miala maika ozy zay ny hevitr'Andriamanitra zany tsy misy mitraine fa tahaka satria amin'io vanim-potoana io amin'io no anaovan'Andriamanitra fitsarana ho an'ny Egyptianina io dia le atao vanim-potoana amin'ny paska koa io alohan'ny ahatongava amin'ny famonjena dia nomanin'Andriamanitra ny zanak'Israely miomana dia ny fiomanana dia izay fa nolazaiko teo zay dia izay ry hava-malala izay zavatra nataon'Andriamanitra nataon'ny Jehovahandriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy ny teneniny dia io loza fahafolo niatra tamin'ny Egyptianina io dia ny lahy matoa rehetra maty dia mba tsy ahavoan'ny zanak'Israely dia nasian'Andriamanitra mibaikon'Andriamanitra hikarakara hanamboatra zanak'ondry zany ho atsasika avy eo dia ny rahan'iny zanak'ondry iny hahosotra amin'ny tolanam-baravarana satria ho tonga ny andro fitsarana ho an'ny Egypta ka izay rehetra misy ny raha ny zanak'ondry nahosotra teo tolanam-baravarana dia ho afaka amin'ny fandringanana ny lamatoa rehetra dia izay niomana ho afaka amin'ny fanagejana zay miandro paska zany miala amin'ny fanagejana ho any amin'ny fanavotana satria tonga amin'ny hira avatsika katolika izay manao hoe eniko ny fitaraina ny vahoakako tany Egypta eniko ny fisentony dia ozy andeha irahako ianao Mosesy io mba hanafaka azy dia zay fa hiala amin'ny tany Egypta am'izay ny andro paska zany hiala amin'ny tany fanandevozana hiditra any amin'ny tany famonjena dia mandalo amin'ny ranomasina mena dia talohan'izay nisy ny fitsaran'Andriamanitra dia izay nisy ny rany zanak'ondry rery any dia nandalo ny anjelin'i Jehova tsy namono ny lamatoa sy ny matoa rehetra tabataba be ozy ny baiboly tamin'izay tany Egypta dia avy eo nivoaka ny zanak'Israely dia mandeha amakivaky ny ranomasina mena dia zay ny famonjena dia mipita dia avy eo moa ny Egyptianina nisy nanaraka any dia voalaza ny tenin'Andriamanitra voasarona tao asan'Andriamanitra ho famonjena ny zanak'Israely fa izay fa tandindo ny famonjenana ataon'i Jesosy koa dia izay nitaritako antsika amin'ity andro paska ity alohan'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nitondra ny fahotantsika rehetra ny olombelona rehetra eritrereto ry hava-malala tsy takatry ny saina iverina fa dia mieritreritra tsotra sy ampinoana ny fahotan'ny olona amin'arivo tapitrisany dia amin'ny fomba an'izy Andriamanitra irery any mahay azy amin'ny fomba an'izy Jesosy irery any dia izy nitondra azy teny ambony hazo fijaliana ny taloha indrindra ka izay farany any dia izy mahay anaovana azy ary ny zavatra tsy lazain'ny baiboly moa dia tsy haitsika ho tenenina fa ny zavatra maromaro nazo inoana alohan'ny atongavany ny hiakaran'ny fiangonana eny an-danitra miaraka amin'ny fanahy masina ho any hiaraka amin'i Jesosy dia ny lalam-pamonjena ny olona dia tokana ihany amin'ny alalan'i Jesosy ny aoriana ny fiakaran'ny fiangonana dia manazava ny baiboly fa tsy mahatakatra ary tsy dia misy ampahatsorana sy ampinoana ny ilazako amintsika tsy dia misy irarahantsika
zay anerinan'ny fiakaran'ny fiangonana. Ary raha ohatra tsika mandray an' Jesosy mibebaka de miakatra fa raha mitavela ty mivela ty ambony tany ty manahirana be, famonjena am'izao de mazava be tahaka ny tamin'ny zanak'Israely fa izay aosory ny ranony zanak'ondry eo amin'ny tolanam-baravarana de mandalo ny anjela de ny anjely de tsy misy ny fahafatesana de avy eo mivoaka vonjena anareo. Tahaka zany ihany koa zay rehetra mino ny asa nataon'i Jesosy teny ambony hazo fijaliana mitondra ny fahotantsika rehetra, nokapohana ny lefonina ny torotoroana voalaza amin'ny Isaia 3:20 daholo zany de zay rehetra mino mahatoko an'izay de zay ny voavela heloka de mitoetra am'izay izy de zay ny voavonjy. Zay ry ava-malala izy io de mitoetra am'izay tsika mianatra an'izay andro Paska, ary rehefa mare an'izay tsika, zay zao ny filazantsara de mifandray mihitsiny io amin'ny soratra masina voalaza vakitsika amin'ny Isaia 40 io, Isaia 40:80 manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitra Jehova efa niposaka aminao, fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena, fa aminao kosa no iposahan'i Jehova ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Mahare ny asa famonjena nataon'i Jesosy, fahagagana nataony. Raha tsy mino azy ianareo ozy de mino ihany no ny asa zay ataoko. Izany hoe Jesosy mampirisika atsika minoa ny asa zay ataoko. De ny asa ataon'i Jesosy moa tonga izy amonjy ny very amin'ny alalan'inona, de zay fantenen'i Jesosy, raha tsy mihinana nofoko sy misotro ny rako anareo de tsy hanana ny fiainana aminareo. De io moa raha tsy mahazo azy de hoanina ihinana nofony Jesosy ve? Fampianarana io, famporisiana. Niteniko satria Jesosy ny teny hoe ny teny zay rehetra zay alovoaka ny vavan'Andriamanitra de io koa no ivelomana. Io no mahavoky kokoa io, tsy ny mofo rery ihany fa ny teny rehetra zay loaka ny vavan'Andriamanitra. De izay ry ava-malala, de le Paska ty zany de mahatonga ny tenin'Andriamanitra ty mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Tonga Jesosy, efa vita, ary izy efa niteniteny ambony hazo fijaliana mihitsiny hoe vita. Misy iratsika fifoazana koa manao an'izay raha fa amin'ny fandraisany o vita re, o vita re, o vita re, vita re ny avotra. Zay vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ny famonjena. De miteny Jesosy ary amin'ny alalan'ny Isaia mpaminany, satria tsindrimandrin'Andriamanitra daholo Jesosy ny fanahy masina, ny ray daholo miasa na tamin'ny andro ny mpaminany taloha, tsindrimandry ny men'Andriamanitra mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, fa tonga Jesosy, fa vita ny famonjena, de mitsangana de miamazava. Ahoana no fonga mahatonga miamazava? Mazava ho azy ary raivo sary an-tsaina foana. Raha misy ny maizina misy jiro ery, raha fa manatona ny jiro atsika de miamazava, mitsangana, mitsangana zany, matsiaro tena, mitodika amin'i Jesosy, vita ny famonjena, miazava, manatona anazy, tonga ny fahazavanao. Ny aizina manarona ny tany, ny Ezipito ny firenena, fa aminao kosa ny posahan'ny fahazavana. Ka io aminao io ho an'ny olona rehetra zay mino mahatoko mandray an'i Jesosy, aminao aby io. Famonjena manko tsy misy akapobeny, tsy misy miditra akapobeny any an-danitra, fa tsirairay avy. Izany hoe tsy ranona na ranona misolo-tena atsika, fa mpamoahana tsirairay avy atsika. Ary ny fampamoahana efa nilazain'i Jesosy de mifanekena azy, fanekena ny famonjena zay nataony. Mamerimbairina an'io foana aho, satria fototry ny famonjena fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ny meny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana amin'ny fiainana mandrakizay.
ka nanatanterahany Jesosy ny famonjena ry ava-malala de nanomboka izy tory ny filazantsara mibebahy ianareo fa efa kaiky ny fanjakalan'Andriamanitra fa ny tena nanatanterahany azy de nanaiky raha fa niakatra teo ambony azy fijaliana izy de teo no vanim-potoana mihitsy ny tondrany de izy Andriamanitra mahay azy ny fahotan'ny olombelona rehetra ny aretina rehetra ary misy hery tena misy hery tokoa ry ava-malala ny rasa arbidin'i Jesosy ny aina nataony teny ambony meny teny ambony azy fijaliana io rasa arbidin'i Jesosy io aina ny nafoiny teny ambony azy fijaliana ny vata mikapohana io no manome famonjena izay ny lazain'i Jesosy mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra inona ny filazantsara mbola mamindra fosy miatra and'Andriamanitra mbola andro ny famindraposy fahasoavana zao mbola mivony varavaran'ny lanitra mbola tsy niakatra ny fiangonana sy ny fanahy masina de mbola tena mbola mpamonjy Jesosy aorinan'izay izy tsara izy am'izao izy mbola mpamonjy de mampirisika ny rehetra atsika tsiraray avy mitodia mibeba io araky ny eo amin'ny Isaia 80 hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao tena fa ao tokoa izy fahazavana io de naveriko ihany fa Jesosy nanaiky ho faty nanolotra maimaim-pona ny tenany ny ainy ny rano saribity teny ambony azy fijaliana nanaiky izy ho latsadra nitorotoroiny na ozy ny any amin'ny Isaia 3:50 ka nitondra ny fahotantsika rehetra de ny maty izy aveo zay fandele izy mihitsy ny maty nalevina de ny tenin'Andriamanitra manazava azy koa tsy takatra koa fa ny tenin'Andriamanitra mintsotra ary tena matoky 100% mihitsy ny tenin'Andriamanitra de nalevina ny Jesosy miaraka ny levina tanazy tany anatam-pasana daholo ny heriny zany ratsy rehetrarehetra zany de tonga ny andro fahatelo de nitsangako velona izy de tsy misy maty kely ty fanazavana atakaratsika azy ty fa raha mba atakatritsika raha misy mpampianatra zao manoratra amin'ny tablao mainty reny amin'ny lacré de manoratra izy de aveo raha fa vita ny zatra soratany fanazavany de fafany amin'ny éponge tena tsy hita tsony nefa de hita soratra teo resaka ara-nofo zay nofo de manoatra noho izany nanaovan'i Jesosy ny fahotana sy ny fahalemena ny aretin'ny olona ny amin'ny alalan'ny rano sarobidy ny latsaka de levina tsy hita tsony manoatra no mbola veriko any no ny famafana ny lacré misoratra eo amin'ny solaitra be amin'ny alalan'ny éponge de tsy hita tsony nao tadiavinao de tsy hita voafafa tsy misy soratra tsony eo manoatra lavitra mbola lavitra noho izay no amafany Jesosy amin'ny alalan'ny rano sarobidy ny fahotantsika amin'ny fahalementsika ary amin'iny koa namokafany lanitra zay ny famonjena zay ny famelan-keloka tsy resaka hafa mahitsiny zay ny torina mbola tsy afaka mahazo ny lanitra atsika ny fiainana mandrakizay raha tsy voavela heloka ary famelan-keloka de miakina amin'ny Jesosy irery any ary zay fiakinany amin'ny Jesosy zay fa vitany fa mandray amin'ny finoana tsy mino foana de vitany Jesosy zany nanaiky izy teny ambony azy fijaliana nitondra ny fahataotsika izy zay niatony nankanaisany teny nitondra ny aretitsika tokoa izy ny zavatra mavesatra rehetra no entiny teny miara-maty tamin'ny tao am-pasana daholo ny heriny zany rehetrarehetra zany ny heriny levina tao de vonono tao tonga ny andro fahatelo ny andro paska zay paska ny andro fandresena de nitsangako velona izy tsy nisy tsony taorinan'io Jesosy tsy maty tsony velona mandrakizay ary atsika zay matratra farana hita ny fahavelomana mandrakizay miaraka aminazy amin'ny fiainana mandrakizay velona mandrakizay izy de ny finoana araka ny tenin'Andriamanitra de voavela ny helokotsika
de zay mahatonga atsika mangataka amin'ny fanahy masina koa eny iaina am'izay satria fa mivonony Jesosy ny fahotana ka atsika raha mitoetra am'izay mampatahotra satria fa mivonony ny heriny fa tahaka ny pompier any io fa vonon'ny pompier ny afo ny firetana afo sanatria ny olona raha mbola reratra ny any anazy indray zay tahak'izay mihitsy de ohatran'izay keo fa men'Andriamanitra nafa miteny hoe mitsangako velona tsy maty itsony de zay ny mbola voalaza amin'ny Paoly apôstôly raha fa manazava ny herin'ny Paska koa izy ny herin'ny fahotana zany tsy mahatana ny olona taloha ny fahotana ny baiky ny olona tsy maharesy ny fahotana fa raha fa miaraka amin'ny Jesosy izy mahatsiaro tena izy de ny herin'ny raha sarobidin'i Jesosy ny herin'ny fanahy masina ao aminazy no ahafahany mijoro tsisy olo marina na de raika tsy mpanota izy fa araky ny tenin'Andriamanitra rehefa mijery tsara sika mamaky zany de misy ny fahotana eny tsina ary misy ny fahotana tena kiniavina ka reo tandremana tsara ka ny olona raha fa manaiky an' Jesosy de ny fahotana tsina zay ny raha ataony fa tsy mikiry biby manota tsony izy satria efa ao aminazy Jesosy nanaiky an' Jesosy izy ny ahitantsika azy jereva atsika ny zahatra nanjoa any mpanjaka Davida sy ny mpanompon'Andriamanitra lehibe tamin'ny andron'ny mpitsara Samson reo samy hita mahitsy nina mifanahy nanetsika azy ny Davida nisy nahalavo azy fa tsy manafanahy ratsy izy fa tsy fitandremany tamin'iny satria izy fenony fanahy de tsy nitandrina de lavy de natsiaro tena mibebaka ny Samson indray de tena manafanahy fitiavana zavatra tsy manjary ka izay raha fa misy mifanahy atsika manaiky an' Jesosy atsika de iny ary zay no inona na de mafy ary ndraindray misy ny fakapanahy misy ny zavatra miseho matoky satria maninona efa mivonony Jesosy tany anatin'ny fasana no entin'ny tany aby ny fahalemetsika ny fahotatsika ny aretitsika ny aretina koa de tahak'izay zay ny eno metra tanana aveo araky ny teny zay metra tanana marary de ho sitrany iny satria nitondra ny aretitsika tokoa Jesosy efa noetiny de efa nitanterahany Jesosy tamin'ny fomba mahagaga fa ny fomba angatahana amin'iny am' Jesosy ho iandeha amitsy aty ho tanteraka raha baky teny ety amitsika am'izay ny fahasalamana ny fandresena ny amin'ny fahalemena sy ny fahotana Paska mitsangako velona raha naharesy ny fahafatesana de maharesy zany zay ny Paska aveo maharesy ny asan'ny fahotana ny fahalemena tsy hoe tsy mpanota tsony mbola mpanota fa tsy mifahotana tsony tahaka taloha resy de resy ny fahotana foana fa ny tena no misy ny herin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra no mamevana ny fahatsarana araky ny sitrapon'Andriamanitra zay ny andro Paska ry ava-malala ny tsika kristiana de raha tsy mitandrina atsika de lasa makany am'izao tontolo zao koa de lasa ohatrany hoe fety zavatra asa lehibe fandresena ny Paska fandresena noetiny le volony Jesosy tao anatin'ny fahafatesany tany am-pasana ny herin'ny fahotana ny herin'ny aretina ny herin'ny faharatsiana ny fahosana rehetra nalevo ny tany de nitsangako velona izy tamin'ny andro fahatelo tamin'ny andro Paska izay resantsika zao de ny olona rehetra zay mandray azy koa zany de miaraka nalevona taminazy amin'ny finoana mandray amin'ny mpinoana de zay ny mameny hery zay ary zay ny toriana fa tsy am'fandraisana fety ny Paska fa asa famonjena nataon'i Jesosy mahafaka ny olona mahafaka ny fanagejana ny zavatra ny aretina ny fahotana rehetra afaka satria fa noetin'i Jesosy tany amin'ny anatin'ny fasana noetiny levona tany izy Andriamanitra Jesosy nanao azy de niteneniny zay de zay no inona de anjaratsika foana manko aveo satria
ny finoana tsy ranasa de maty de rehefa miteny Jesosy de miaina arak'izay de mianatra zany ny tenatsika zao tenatsika zay mianatra an'io eo ny fahalemena eo ny tsy fahatanterahana zatra tsy mety de miezaka foana efa vonjeny Jesosy aho fa noentin'ny Jesosy ny fahotako maninona za mbola anao an'izao de mitodika any amin'ny famonjeny Jesosy foana tovy amin'ny tamin'ny andro zanak'Israely foana io zay rehetra nokaikeriny mena rana de hoy koa Jehovandriamanitra tamin'ny Mosesy asivy mitodika mijery mena rana varahana zay atsangana asiko atsanganao de zay mitodika manandrify any de sitrana izay ry ava-malala izay ny andro Paska andro fanafahana andro famonjena andro ialan'ny gatra sy ny zatra namatsotra rehetra ny olona satria efa vitan'i Jesosy ny famonjena teny ambony hazo fijaliana de omeko anao maimaipoana ity mandray azy va ianao. Amen.